Ampifaliana indray ny ara-panay anao natratra izao fotoana izao. Mino izahay fa feno ny fiarovana tompo ianao matoa mbola tafiaraka aminay eto. Araka mahazatra antsika dia anaraka fandarana iray isika, misy ao no an'ny ankizy, misy ao an'ny tanora, misy ihany koa no an'ny lehibe. Samy azo anjara avy amin'izany daholo isika tsirairay avy. Ka manentana anao ary mba hanaraka izany hatramin'ny farany. Atolotra ampitiavana avy hatrany ara hira anankiray. Allora ziccane hivavaka, hivavaka minandra manitra, ilay nanga matsika. Allora ziccane hivavaka, hivavaka minandra manitra, ilay nanga matsika. Allo vecchie, allo salai, allo fodiassana giamanica, allo babe, allo line, allo ane, hivavake. Allo vecchie, allo salai, allo fodiassana giamanica, allo babe, allo line, allo ane, hivavake. Azamagatakandro laveke, hivavaka, ty fiainana mivadibadike, anio nutsarindrindra. Andria manitrany andanitra, mizahana, mizaza, tiany loatra tsika jiabimba, hivavaka minaze. Allo vecchie, allo salai, allo fodiassana giamanica, allo babe, allo nine, allo ande, hivavake. Uavise, si bandisegna a nosa sorumo, milamba la kuana, allo hivavaka mizai, allo wana giamanica, allo laka itenini. Androany indray tsika rakizy dia hianatra hanamboatra n'ity fitoerana stylo ity. Ny fitaovana ilayntsika amin'izany dia reny vilia jeté reny. Tsy aririny reny vilia jeté anankiray dia taratasy misy loko anankiray izay ananantsika, dia crayon anaovantsika sary dia mila hety ihany koa isika ary agrafeuse ny farany. Dia izao ary jery fitaovana daholo ny ankizy fa aorianan'ity raha ity isika dia hanomboka ny fanamboarana azy. Ni tenino de bukite na manambaga, le famunze na leibe azwantuka. La zeku, timisia femiku, turiku, amini feuku, atokure nizotu turizau.
fenikio toriko amin'ny feoko ataoko reny zao tontolo izao Jesosy lay fitiavana lazaiko tsy misy afenikio toriko amin'ny feoko ataoko reny zao tontolo izao Jesosy lay fitiavana ataoko reny zao tontolo izao Jesosy lay fitiavana Jesosy lay fitiavana alaitsika ilay vilia jeté dia aforotra eo amin'ny fisasahany asiana tsipika zany eo amin'ny fisasahany ilay vilia jeté aforotra anankiroa zany ilay izy arakitsika araka izy rehefa miforotra anankiroa ilay vilia jeté dia lasa misy tsipika eo ampovoaniny eo alaitsika indray ny sisiny anankiroa ataotsika mikasoka eo amin'ilay tsipika eo amin'ny fisasahany iny alaitsika ny ilany aforotritsika makeo amin'ilay tsipika eo amin'ny fisasahany alaitsika ihany koa ny ilany aforotritsika makeo amin'ilay tsipika eo amin'ny fisasahany lasa miforotra zany zao ny sisin'ilay vilia jeté anankiroa rehefa izay dia raisitsika indray ny avy aty ambany aforotritsika miakatra makany ambony lasa niforotra daholo zany ny sisin'ilay vilia jeté rehetra averintsika kely izy teo ilay vilia jeté boribory iny naforotritsika anankiroa dia lasa nisy tsipika teo amin'ny fisasahany sokafantsika indray izy dia raisitsika ny sisiny aforotritsika makeo amin'iny tsipika teo ampovoany iny raisitsika ihany koa ny avy ato amin'ny ilany anankiray dia aforotritsika makeo amin'ilay tsipika ampovoany dia raisitsika indray ny avy aty ambany aforotritsika mikasika amin'ilay ery ambony ery dia lasa mahazo ohatran'ny carré hafahafa isika dia rehefa aveo sokafantsika iny niforotra farany iny ilay avy aty ambany zany niakatra taty ambony teo sokafantsika dia jerentsika eo amin'ny fisasahany azavaiko tsara fisasahany ahoana moa zany la avy naforotritsika nakany ambony iny izy dia nisy tsipika teo ampovoany teo dia raisitsika fanondrony indray ilay ny sokafany iny atao manantona n'ilay tsipika teo ampovoany aforotra tsara atao mahazo pli tsara ilay izy isaky ny aforotra dia averintsika sokafana indray lasa nisy tsipika anankiroa zany azotsika dia rehefa izay dia averina sokafana indray zany dia raisitsika mikombona amin'izay izy lasa ohatran'ny hoe boaty kely lasa ohatran'ny boaty kely izy ny andraisantsika anazy raisitsika ilay ao anatiny nisy naforotritsika tamin'ny voalohany dia iny raisitsika ilay ao anatiny iny dia atambatra averiko tsara tamin'ny voalohany tsika dia nanao hoe alaina ilay avy any amin'ny sisiny aforotra makeo amin'ilay tsipika ampovoany dia iny anankiroa naforotritsika anakeo amin'ny tsipika ampovoany iny raisitsika avy ao anatiny rehefa raisitsika avy ao anatiny izy dia akambatsika amin'ny agrafeuse ilay ao anatiny io akambatsika io nakambako izay ny ilany dia nakambatsika ihany koa ny ilany tandremana tsara tsorofotra araka izy malemilemy mantsy tony vilia jeté tony atambatritsika ao anatiny tsika ny manambatra fa tsy aty ivelany tambatritsika ny ao anatiny somary sarotsarotra kely misikotra azy fa izao le aty ambony no atambatra
mba hafantaranareo fa netiny zavatra nataonareo dia lasa mahazo ohatrany valopokely nareo. Mahazo ohatrany valopokely dia ny anton'le nafosotritsika fanondrona iny mba hahafahan'le boaty kelytsika mipetraka. Somary amboarina kely le eo ambaniny. Rehefa voaraikitra reo iny dia hitanareo hoe lasa ohatrany boribory le eo ambany tsy afaka mipetraka. Dia somary ezahana amboarina kely mamoaka mahitsy. Mba tsy ho boribory zany dia asiana miforitra kely. Asiana miforitra kely mba hahazo toerana tsara. Dia hitantsika fa lasa mipetraka ohatrany boaty kely ilay izy. Dia amoronantsika endrika amin'izay izy rehefa mipetraka toy ny boaty kely. Izay endrika tiantsika fe zao ny endrika ataoko asiako masony. Asiako masony le avy aty aloha. Asiantsika masony tsara tarehy. Mino fa ny ankizy kely rehetra mahay manao maso daholo iny le maso any ivelany Tao tsara ny masony. Tsy voatery atao sary le izy fa azonareo haingona arak'izay tianareo fa ny azo ny safidiko ataoko sary ny anandro dia asiako masony, asiako sofiny, asiako vavany. Boarina tsara ohatr'izay. Asiantsika masony tsara izy. Rehefa vita ny masony dia asiantsika vavany izy. Dia asiantsika sofiny farany dia vita ilay boaty kely fa asiantsika stylo. Azontsika asiana izay tiantsika rehetrarehetra ao anatiny Ny tanjontsika zany zao dia tsy miparitaka ny zavatritsika rehefa ao an-trano fa milamina tsara. Manamboatra ohatrany sofiny kely zao dia tezako iny dia apetako eo ambony eo. Nasiako sofiny kely teto ambony dia nasiako sofiny kely koa tazomiko amin'ny agrafeuse satria tsy mety mipetaka. Dia nasiako sofiny kely koa teto amin'ny ilany arak'izay haingo itiavantsika azy. Dia nasiana masony dia nasiana vavany dia ataontsika fasiana stylo ao an-trano ataontsika fasiana le korotandrotantsika ao an-trano ireny apetraka eo ambony latabatra. Dia vita ny boaty kelyntsika ary tsika amin'izay tsy manarinary zavatra fa vita tsara ny zavatra ataontsika. Nay daholo ve ny ankizy? Io le zavatra vitantsika io. In
efa miantrana indray ny ekipany mizotra amin'ny fahombiazana hitondra ny sosiny tsara ho anao any tokantrano any. Miaraba tompoko lahy finaritra tompoko vavy tafaraka aminao eto izahay miaraka amin'ireto tanora mahafinaritra ireto izay hitondra loha hevitra mahaliana ao aorianan'izao fanolorana izao. Ny tanora ny resaka natao an'ny tanora ny fandaharana, tanora ihany koa ny vahiny raha izao hitantsika any amin'ny tokantrano tsirairay avy izao. Miaraka amintsika eto lova manakaiky azy ao Elion atao miankaviako ato kosa Jesse miaraka amin'ny Yontina fa ny miaraba anareo hevitra menada lova. Miaraba ny mpijery dia miaraba amin'ny mpanolotra. Ko satria tonga eto nareo loha hevitra raikiray isan'ny tena mahaliana ny tanora resahantsika eto iresaka manodidina an'izany hoe fanambadiana izany isika. Firy taona ny tanora ny tokony hanambady raha mananke-hevitra ianao tonga dia soraty eo ambany eo anao izay manaraka aminay amin'ny tamajotra tserasera fa ho an'ny lova manokana fantaniana mipetraka. Firy taona ny tanora ny tokony hanambady? Misaotrana amin'ny fitenenana ho ana manokana raha amin'ny mahatovavy ana manokana dia eo manomboka amin'ny 5 taona satria eo ny tovavy no manomboka matotra ara-pihetsepo afaka manapa-kevitra tsara dia raha amin'ny lafin'ny fianarana koa tokony hoe eo amin'ny taona io efa azo lazaina hoe efa navita ny fianarana izy dia eo amin'ny lafin'ny ara-bola azo atao hoe efa manomboka manana fahaleovantena ara-bola ny tovavy eo tsy dia miankina amin'ny ray aman-dreny intsony. Hevitry lova izay no la antanetsika ihany ny hevitry ny tovavy io nysoa miomboka-hevitra amin'izay ve na ny misala taona izy hoe eo amin'ny 5 taona eo. Ie, fa le miarabantsika rehetra sy manaraka ny atokantrano ho manokana dia tafiditra anatin'izay sala taona 5 taona izay koa satria raha ny fihevitra manokana dia amin'ny manomboka eo amin'ny 17 taona ka hatramin'ny 18 taona eo no mety hoe tsaratsara kokoa miditra eo amin'izay fanambadiana izay satria araka ny voalazany teo efa mihoatra n'le 20 taona fitombona ny vehivavy ao anatiny eo dia ny ara-batana mety efa lavorary ny taova ao anaty satria oreny izy rehefa kelikely eo dia afaka handray an'izay dia ny eo amin'ny lafin'ny ara-tsaina sy ny fahalalana ihany koa manana fahamatorana eo amin'ny fandraisana fanapa-kevitra sy ny fanaovana safidy dia eo ihany koa izy afaka misafidy tsara hoe hiasa manana fahaleovantena ara-bola afaka hanohana n'izay filana rehetra ao atokantrano. Sady nanome sahalany taona nanome tohan-kevitra ihany koa ho an'ny Elion manokana firy taona ny tanora ny tokony hanambady no tsika indray aloha ny hevitry ny tovolahy. Miarabantsika rehetra raha jerena aloha ny statistika misy amin'izao fotoana izao dia voapirofo ara-tsiansa fa eo amin'ny 20 eo ny tsara indrindra na ho an'ny lahy na ho an'ny vavy na ho an'ny lahy na ho an'ny vavy inona ny anton'izay misy ny antsoina hoe stabilité io stabilité io dia misy zavatra anankitelo mitondra amin'io stabilité io voalohany dia ny antsoina hoe background na hoe contexte izay azahoantsika anazy kokoa ao anatin'io ny toerana ny avianao ny ray aman-dreninao fianarana izay nataonao ny asa izay ataonao io no mitondra izay zavatra hoentinao ao anatin'ny fanambadiana ary raha jerentsika ary ny ao amin'ny baiboly dia mifanaraka amin'izay rehefa namorona Andriamanitra dia napetrany aloha ny background napetrany aloha izay zavatra rehetrarehetra hitoeran'ny olombelona ary tany amin'ny andro fahenany amin'ny farany izay izy vao namorona ny olombelona manarak'izay ny faharoa dia misy ny antsoina hoe trait individuel ao anatin'io indray misy ny toetranao ny individualité anao ny attitude anao ary koa ireo karazana zavatra izay mety ho hainao antsoina hoe skills io miankina amin'ny tenanao manokana indray mety tany ampianarana no nahazo an'izany mety tany amin'ny ray aman-dreny mety ianao mihitsy ny anatra anazy manokana ary ny fahatelo dia ny trait social io trait social io indray dia ny fahaizanao mifandray amin'ny olona fahaizanao micommuniquer fahaizanao miresaka fahaizanao migérer izay mety ho conflit mety hisy ary koa fahaizanao mizara fahefana satria mazava ho azy rehefa anaty fanambadiana dia misy fahefana izay ananana mahatraka-hariva dia amiko manokana izany matoa any ho any amin'ny 20 taona any
dia any olona anankiray zay vao mety tena assurena hoe voafehany daholo zay rehetrarehetra zay ananany an'ilay stabilité. Ny tanjona zany dia nianana stabilité raha ny voalazany Lion teo. Todika indray JC efa nisy salan-taona vitsivitsy teo 5 7 na ho an'ny lahy na ho an'ny vavy somary nanindry kely fotsiny lova hoe mahavehivavy azy no anolorany an'ilay salan-taona 5 fa ho an'ny JC manokana firy-taona eo ny tanora ny tokony hiditra amin'izay sehatry ny fanambadiana izay. Mamerina ny fiarabana ho antsika rehetra dia raha ny hevitro manokana aloha dia ny valiteniko amin'ny fantaniana dia hoe mirosoa amin'ny fanambadiana rehefa vonona. Zany hoe hafa kely satria ilay fanontaniana hoe firy taona ary dia ho avy amin'izay valiteny izay tsika. Tiako tenena amin'ilay vonona dia matotra. Izay zany ny aspect anankiray tiako jerena manokana ny satria efa maro ny voalaza teo. Hotsindriko manokana fotsiny ilay hoe ho an'ny lehilahy dia ny lehilahy tsy maintsy mamelona ka ho itsahako tena ataoko mazava hoe mila manana antom-pivelomana zany vao miroso amin'izay. Fa hiverina ho an'ny rehetra amin'izay azao izay no an'ny lehilahy tsy atsiaritra fotsiny. Ao zany misy ny hoe fahavononana ara-batana, ara-tsaina, ara-tsosialy, ara-panahy, ara-pihetsepo. Dia raha hijerintsika ny tenin'ny Hélène White, message à la jeunesse, dia hozy izy hoe manomboka 20 taona ny olona vao antenaina ho matotra, manomboka mitsiry ny fanantenana. Raha alohan'ny 20 taona zany ianao dia tonga dia fano ny eritreritra ny anambady, sahako miteny an'izany ianio. Ary efa ny statistika dia efa milaza fa manambady alohan'izay 20 taona izay dia avo ny atao hoe probabilité ana divorce, fisarahana, fitsaliana anaty fanambadiana. Ny ara-tsiantifika no anohanantsika ny tenin'ny Hélène White dia hoe ny partie any atodoha izay matotra farany indrindra dia ilay antsoina hoe lobe frontal. Izy io raha ny fikarohana dia eo amin'ny 25 taona eny ka hatramin'ny 30 taona ny olona ara vao tratra izay. Iny zany dia entiko anamafisana ilay fikarohana efa nafiseho ny namako teo hoe late 20s and early 30s zay moa ilay fiteny anazy. Manomboka 28 à 32 ans eo ilay fotoana mety indrindra. Amin'ireo fotoana ireo zany ilay olona no efa azo atao hoe matotra. Efa vodina niditra amin'ilay fanambadiana. Dia maro moa ny afaka tenena momba an'izay fa raha hiteny iray tokana noho ny fotoanantsika voafetra. Dia tia tenina mpanoratra anankiray ity ngamba no tiako vakiana amintsika dia avy eo moa zany modikako amin'ny teny gasy malalaka tsy moa ilay sy teny vahiny. Krawick izay anaran'ilay mpanoratra dia ilay izy moa teny vahiny teny anglisy dia vakiako avy eo zavaina ihany. Krawick explains that people should be old enough to understand the difference between true compatibility and puppy love, yet young enough that they're not set in their ways and unwilling to make adjustments to habits and lifestyle. Raha ho adika tsotsotra zany dia hoe tsy tsara ianao raha lasa loloatra. Satria raha lasa loloatra ianao dia mbola tsy voafaritra tsara mazava ilay atao hoe coup de foudre ve sa tena fitiavana. Dia nefa manoloana izay koa dia tsy hoe lasa loloatra ihany ny tandremana ny fiainana fa misy koa ny azo lazaina hoe tara mba tsy tenenina hoe tara loatra. Ilay fahatarana eto rehefa melehibe ny olona dia mitombo ny hevitra ananana ka rehefa be ohatra ny hevitra dia tsy mahavita miova intsony dia miadapte amin'ilay fiainana ilaina ny hevitra izay ao tokantrano. Tena manana hevitra mafonjy reto tanora izay mivahiny ato amintsika ireto amin'ity anio ity misy ifandraisany be dia be amin'ny hoe fahombiazana eo amin'ny fiainan'ny tanora ny fidirana amin'izay sehatra ny fanambadiana teo izay ary izay ny tiako antaniana manaraka satria savaravina ny ilazana hoe firy taona ny tanora ny tokony hiditra amin'ny sehatra ny fanambadiana. Raha ny resaka reto eo nefa indrindra ho anareo tovolahy zany dia ohatra ny hita takatra hoe tsy dia miankina amin'ny taona loatra ilay fidirana ao amin'ny fanambadiana. Ahoana ny fahitanareo an'izay miankina amin'ny taona ve ny fanapahan-kevitra hiditra amin'ny fanambadiana? Raha tsy dia miankina amin'inona ary? Ato amin'ny Elion ngamba aloha meko fitenena voalohany. Tsy miankina amin'ny taona ny fanambadiana. Satria araka ny efa voateny teo misy ny antsoina hoe fahamatorana, misy ny antsoina hoe stabilité. Ny olona rehetrarehetra tsy voatery hitovy. Misy ny olona sasany mbola tanora be izy ataoko hoe any amin'ny 21, 22 dia efa tratrany anazy izay. Misy indray kosa nefa ny olona mbola somary taraikiraiky ka noho izany sarotra be ny ametra hoe amin'izao taona izao ianao tokony manambady
fa arakaraky ny tsirairay avy io rehefa hitatsika hoe matotra amin'izay tonga amin'izay fotoana mety dia afaka miroso amin'izay. Miatokatoko lova teto ankilany teto. Manao ahoana ny fahitany lovan'izay miankina amin'ny taona ve ny fanambadiana ka izay resaka ny fanaovantsika teto izay? Mitovitovy amin'ny zavatra nyteneniny teo ihany no hevitro. Rehefa vonona ianao dia afaka miroso. Vonona amin'ny lafininina aloha? Vonona amin'ny efa nitenenina daholo teo lafiny ara-tsaina, ara-batana, ara-panahy indrindrandrindra. Ny lafiny ara-panahy tiako tsindriana kely hoe Andriamanitra no tokony lohalarana eo amin'ny fanambadiana ary rehefa matotra eo amin'izay lafiny ara-panahy izay ianao dia tokony afaka mahavita miregle ny problème rehetra eo amin'ny tokantrano. Somary ritatra kely ary sika inona no mety ho hitanareo hoe voka-dratsy ateraky ny fanambadiana aloha loatra satria raha ny taona nomenareo teo sy ny antony teneninareo ankoatra ny taona izay nanomboka teo amin'ny 5 nareo dia nilaza koa nareo hoe olona efa manana fahamatorana. Inona no mety ho voka-dratsy ateraky izay le hoe fanambadiana aloha loatra izay? Betsaka ny point négatif mety ateraky izay fanambadiana aloha loatra izay. Natsidika teo moa le hoe ara-batana mety hisy complication vehivavy foana no akako ohatra. Betsaka ny complication mety hitranga rehefa eo am-piterahana fotsiny ohatra eo amin'ny hery ara-batana ahazaka an'ilay fitaizana ve satria tena be dia be ny fikolokoloana mila atao an'ny ankizy rehefa tonga eo akoatra ny asa izay sahanina hoe asa fivelomana dia eo amin'ny lafiny ara-pahasalamana aloha izany dia efa mety misy point négatif be dia be. Dia eo amin'ny lafiny ara-piarahamonina ihany koa indraindray lasa ohatrany hoe tsy mitoetra intsony ilay fitiavana rehefa tsy vita tsy voafaritra hatrany am-boalohany ilay nidirana atao amin'ilay fanambadiana dia lasa mety ho fiarahamonina fotsiny sisa ao an-trano dia mety ho tsy zarizary ny fitaizana ny ankizy, fikarakarana ny eo amin'ny hoe vady sy ny fikarakarana ny ao an-tokantrano mety ho latsaka kely izany dia teraka olana foana nefa rehefa misy zavatra latsaka ohatr'izay hoe nisy tsy fahampiana talohan'ny hidirana teo amin'ny fanambadiana dia mila fahavononana be dia be izany. Jesse manakambara manodidina an'izay. Tena te hanindry zavatra manokana mihitsy eto. Teo efa niteny an'ilay olana raha ohatra ka hoe lasa loloatra taray kely ilay niteneniko teo aloha teo dia hoe tsy mahavita miova intsony fa dia tiako neto ny anisany olana mitranga raha lasa aloha loatra indray ary. Teo moa nisy fanontaniana hoe miankina amin'ny taona ve satsia ilay taona izany tsy maintsy apetraka ny référence amin'ny fiainana amaro-pitonao hoe aiza ho aiza. Io izany tsy lalam-piainana hoe rehefa 17 taona sy 10 andro ianao dia manambady ianao izany androany. Izay ilay izy. Fa mila manana référence nefa ianao amin'ny fiainana. Verina amin'ilay tena izy amin'izay azo hoe inona ilay mety olana mazava ho azy fa ny anambadiana tsy hisarahana dia mety hisaraka. Inona ary ilay antony hampisaraka? Ataoko direct ilay izy ho an'ny tanora mantsy satria ny tanora no mety hoe lasa aloha. Dia hoe ny olona tianao tamin'ny na 20 taonanao sy ny tianao amin'ny faraiky amin'ny 20 taonanao 3 taona fotsiny différence an'izay mety tena samihafa. Satria ny fivoaranao tanatiny hoe na matotra anao tanatin'izay fotoana izay na mety nanovatra amin'ny foto-kevitra ray manontolo mihitsy. Manambady izany ianao dia avy eo ianao melehibe dia mimatotra tonga amin'ilay fahamatorana dia eo ianao vao tonga saina hoe tsy mety kay, tsy mifanentana kay. Dia fijaliana izany. Dia aleonao misaraka na dia tsy tokony hisaraka mihitsy satria ianao tsy te hijaly. Dia izay izany ilay anisan'ny riska lehibe indrindra amin'ilay mandeha aloha. Sombiny ihany no nyresahandreto tanora ireto manodidina an'izay loha-hevitra izay. Ny fotoanantsika moa manapetra ihany kanefa na manapetra ary araroantsika ny fandalovan'izy ireo ato. Isan'ny antoka lehibe ho an'ny fombiazan'ny tanora izany hoe fidirana sy firosoana amin'ny fanambadiana izany ary fanambadiana ihany koa mitondra fombiazana ho an'ny tanora tsirairay avy. Elion ngamba no itsika mamarana ary mitondra hafatra ihany koa ho an'ny tanora ny atokantrano any. Ratsiny tsotra be angamba ny hafatra omeko an'ny tanora. Samy mahafantatra ny tenantsika isika. Kanefa ihany koa maro ireo boky, ireo mpanolo-tsaina, ireo mpampianatra izay afaka manampy antsika amin'io resaka fanambadiana io ary tsy mahamenatra mihitsy
ny manantona olona mba hahafanao mahazo torohevitra hoe efa tonga amin'izay fotoana izay ve aho sa tsy. Ao anatin'izay ihany koa maro be ireo boky ananantsika manokana amin'ny maha-adventiste atsika. Misy boky anankiray izay indrindra izay tena mety indrindra, Letters to Young Lovers. Tsy haiko hoe efa misy amin'ny teny gasy ve moa izy fa izay no nahitako anazy dia mampirisika antsika rehetra hamaky an'izay isika tanora fa tena misy torohevitra be dia be izay tena farak'izay tsara ho antsika tsirairay avy. Fankasitrahana no atolotra ho anareo efatra mianadahy teto solitena avy ao amin'ny fiangonana adventiste amin'ny teny anglisy ary no mariantsika tany atokantrano tany angamba izay ary mahatoky ihany koa fa voaraintsika tany atokantrano tany ny afatra tian'izy ireo nampitaina atsipin'ny teny any am-pony mahalalaka dia mahatoky efa samy andray ny tandrify azy isika tsirairay avy ny fahinteto Elion lova Jesse ary onjina niaraka tamintsika mirary soa veloma tompoko. Sing, he paid the price and Jesus bore it all. I've heard them sing, I'm coming home, and heed the master's call. I've heard them sing the modern songs and songs of long ago. But amazing grace, so sweet the sound is the sweetest song I know. Amazing grace, so sweet the sound, oh how sweet is the sound. No sweeter song in this life could be found. Heard about the Savior's blood, washed as white as snow. But amazing grace, so sweet the sound is the sweetest song I know. It was the song my mother sang in sweet and humble voice. Like music from the world above, it made my soul rejoice. Its soothing words and melodies like the rippling waters flow. But amazing grace, so sweet the sound is the sweetest song I know. Amazing grace, so sweet the sound, oh how sweet is the sound. Sweeter song in this life could be found. Heard about the Savior's blood, washed as white as snow. But amazing grace, so sweet the sound is the sweetest song I know. Amazing grace, so sweet the sound, oh how sweet is the sound. Sweeter song in this life could be found. Heard about the Savior's blood, washed as white as snow. But amazing grace, so sweet the sound is the sweetest song I know. But amazing grace, so sweet the sound is the sweetest song I know. But amazing grace, so sweet the sound is the sweetest song I know. But amazing grace, so sweet the sound is the sweetest song I know. The sweetest, most wonderful song I know.
kanay fiainana mandraky izay tonga vafanganapa-monjy iso ianao no andrasako Iano girai Masambaraku Mandrakizai Fiadanaku Iano vatulab Iano deab Hanurenana Iano fanapezana Sambaraku mandrakizai fiadanaku Iano batulam Iano deam hanurenana Iano fanaperana Iano girai Sambaraku Kizai fiadanaku Iano batulam Iano deam hanurenana Iano fanaperana Ampifaliana indray no hiara-bananao amin'izao fotoana izao tonga soa eto amin'ny fandaharantsika indray iresaka mahakasika ny tanjona indray isika amin'ity anio ity ny olombelona tsirairay avy dia samy manana faniriana samy manana tanjona dia amin'ny fomba ahoana ary no entina manatanteraka izany voalohany indrindra dia fantaro aloha izay zavatra tena tianao sy izay zavatra tena hainao rehefa fantatrao zany ny tenanao ny zavatra tianao sy ny zavatra hainao fahaiza-manaonao izany dia mametra tanjona mila manana tanjona ianao zany apetrao le tanjona raketo an-tsoratra izany rehefa voarakitra ao an-tsoratra ny tanjonao dia ataovy lista daholo indray ny fomba entinao manatanteraka izay tanjonao izay ataovy lista ohatra hoe manjaitra ianao ohatra dia ataovy lista zany hoe ahoana ny fomba entinao manatanteraka raha te ho tonga mpanjaitra matianina ianao ohatra hoe anangana atelier ngeza be dia soratanao zany hoe mila manana trano reto daholo ny lista ny zavatra ilainao ahoana ny fomba entinao mahazo izay ohatra hoe hiditra ny mpianatra ny toeram-pianarana tsirairay samy manana tablier samy manana tenue de cérémonie noho izany ohatra hoe fomba hiainganao voalohany indrindra izany dia mandeha manantona any amin'ireny toeram-pianarana ireny ianao ohatra zany izay no entina aminao fa tsy voatery izay akory dia manantona any amin'ny toeram-pianarana iray ianao dia miresaka amin'ny tompon'andraikitra ao amin'ilay sekoly za dia mpanjaitra
afaka manjaitra tablie ho an'ity toeram-pianarana ity, afaka manjaitra tenue ihany koa na fanamiana iraisana izany. De ataonao tsara ny zaitranao zany asianao santionany ijerevan'ny olona ny kalitaon'ny zava-bitanao izany, ohatra zany zay. De manjaitra n'izay zany no ataonao de apetraka ao any amin'ilay toeram-pianarana, iny zany no azonao vola voalohany, zany hoe vola iangana na fond ho isika izany. De manana fond amin'izay ianao na manana ilay teti-bola izay entinao iangana, manatanteraka ilay nofonofinao, de soratanao ao daholo zany izay rehetra izay. Mila trano ianao, mila machine, ohatra hoe machine le tena professionnel zany, de marobe ny fitaovana ilainao anatin'izay, de ataonao lisitra izay. De tonga de miasa avy hatrany zany ianao fa tsy mangataka-andro. Ny fangatahan'andro de tsy mampivoatra mihitsy, fa vao fantatrao, vao petrapetraka tsara zany ny fanirianao sy ny tanjonao sy ny fomba entinao manatanteraka izany, ento eo amin'i Jesosy iny tanjonao iny, iny lisitra izay nataonao iny, ento eo amin'i Jesosy isan'andro. De miaino mivavaka izay ataonao Jesosy rehefa mifanaraka amin'ny sitrapony ny zavatra ataonao. De rehefa anatanteraka azy ianao de mila mandinika tsara ny fomba entinao manatanteraka izany, fadio ny mandany lany andro amin'ny zavatra tsy misy dikany. Fadio ihany koa ny kivy, ny olana de tsy maintsy misy foana eo amin'ny fiainana, aza mety ho resin'ny sakatsakana ianao. Ny olana sy ny sakana de natao ioarana izany mba ahafahanao manatratra tanjona, fa tsy natao akivy. De izao ihany koa alaviro ny olona izay mpanakivy, hialao lavitra ny olona toy ireny. Fa rehefa misy olona hitanao fa olona tafita izy teo amin'ny fiainana, olona manam-pahaizana, afaka manoro hevitra tsara anao, afaka mampahery anao, ireny no akaikezo. De maka lesona amin'ny fomba fiainany, ny fomba nataony na tafita azy. Misy lesona marobe azo raisina amin'ireny olona ireny. Manaraka izay de atanjao ny sainao. Faharoa, atanjao ny vatana. Tsy mahazo malemilemy kely. Ataovy izay anananao fahasalamana amin'ny alalan'ny sakafo ara-pahasalamana, amin'ny alalan'ny fanatanjahantena, amin'ny alalan'ny saina miramirana, fa tsy ho kivy lava eo ianao, fa ny olona kivy de tsy mba afaka mivoatra eo amin'ny fiainana. Mila falifaly foana apetraka amin'ny tompo ny olana rehetra, fa izy manana ny hevitra hitondrany ny fiainanao foana. De izay tanjatsaina sy tanjaky ny vatana izay no ahafahanao miatrika sy manatanteraka ilay nofonofinao. Miasa mafy zany, aza mandany lany andro amin'ny resaka tsy mahasoa sy amin'ny zavatra tsy mampandroso. Ny fotoana izay nomeny tompo anao de ampiasao araka ny tokony ho izy, hoentinao manatsara ny fiainanao sy ny hoavinao rehetra sy ny hoavin'ny ankohonanao ihany koa. De izay ary no azoko natolotra anao indray mahakasika an'izay hoe fomba fanatrarana tanjona izay. Ny mbola tiako amafisina kely de hoe ny olana tsy maintsy misy mahereza mivavaka, natao ioarana izy ireny, ny tanjona tratraro mbola azonao atao ary manao mihoatra noho izay efa tanjona napetraka ao izay rehefa ny tomponao metrahanao ny tetikasanao sy ho tanjonao io. Fadio ny manaiky ho akivin'ny olona, alaviro ireny olona ireny, ny olona efa tafita no andraiso lesona, andraiso traikefa, de miasa mafy. De mirary soanao ary atanteraka ny tanjona sy ny nofinofy izay efa nofinofisinao mety efa tao anatin'ny fotoana maro izany. Mirary soanao ary mametraka amin'ny veloma mandra-pitafa ho manaraka indray. Veloma tompoko.
ukiomba sana majibu hujapata, tumaini lako lisije yumba yumba, kwa subira tele na kwa kungoja sana majibu utapata. Ukiomba sana majibu hujapata, tumaini lako lisije yumba yumba, kwa subira tele na kwa kungoja sana majibu utapata. Wengine wameharakisha, we hawana subira waombapo. Kama una subira maombi yako hayamgusi Mungu. Wengine wameharakisha, we hawana subira waombapo. Kama una subira maombi yako hayamgusi Mungu. Nabii wake Mungu Danieli wa kale aliomba sana majibu hakupata, kwa subira tele na kwa kungoja sana Mungu alimjibu. Nabii wake Mungu Danieli wa kale aliomba sana majibu hakupata, kwa subira tele na kwa kungoja sana Mungu alimjibu. Wengine wameharakisha, we hawana subira waombapo. Kama una subira maombi yako hayamgusi Mungu. Wengine wameharakisha, we hawana subira waombapo. Kama una subira maombi yako hayamgusi Mungu. Wengine wameharakisha, we hawana subira waombapo. Kama una subira maombi yako hayamgusi Mungu. Wengine wameharakisha, we hawana subira waombapo. Kama una subira maombi yako hayamgusi Mungu. Mpianatsaina isany fifaliana ho andray ny miarahaba antsika rehetra izay manjoy izao fandarana izao androany. Aniotsika dia iresaka manokana momba ny vavony. Tena taova anankiray manana ny maizy azy ao amintsika io vavony io. Miankina amin'ny firindra ny asan'io vavony io manko no ahafahan'ny taova hafa rehetra mahazo ny taharo izay ilaina anatodisan'ny asany. Raha misy zany fikorotana ny vavony dia ny taova rehetra mihitsy no miaraka mijaly satria tsy mahazo ara-dalàna ireo sakafo izay sahaza ho azy. Inona raha ireo fambara izay maneho amintsika fa misy favoazana ny vavony? Voalohany indrindra dia mandrezatra lava ilay olona ary miova ny tsiro ao am-bava, matsiaro marikivy be izany na mangidy. Anisan'izany koa ny malaikomana, na manoloana sakafo tsara raha dia tsy te hihinana, ny misalebolebo, ny mandoa, ary indrindra maheno maharary eo amin'ny ambavafo. Io maharary io na manindrona izy io na mamaivay izy io ary mamaly any an-damosina io maharary io. Rehefa ireo no mitranga dia tokony eritrerisitsika ny amin'ny vavonitsika ka manatona mpitsabo mba ahafahana mijery maso sy manara-maso akaiky izany vavony izany. Ahoana kosa no atao ahafahantsika mikolokolo ny vavony? Misy fitandremana anankiroa izay tsara fantaritsika. Ny lafiny anankiray dia mahakasika ny sakafo. Misy karazana sakafo izay tsy tsara ny hinanantsika azy fa misy fiantraikany vatana amin'ny vavony. Ao anatin'izany ohatra ny alcool, ny vinaigre, ny sakay, ary misy karazana sakafo izay tsy tsara atao betsaka
na dia ho amin'ny mihinana azy arytsika tsy de atao betsaka ny sakamalao mahasoa atsika fa tsy atao be lehibe fa niteraka areto-bavony ireny maro ireny karazana ireny izay tsy aro voatanisy atsika eto. Akoatran'ireo zavatra ireo dia azadiny koa fa ny fifohana sigara sy ny paraky dia tena misy fiantraikany mihitsy amin'ny vavony ka ny olona izay mikajo ny vavony dia miezaka miala na mifady mihitsy an'ireo fomba fahazarana anankiroa ireo. Akoatran'izay karazana sakafo zay dia ny sakafo mamay loatra na ny sakafo mangatsika loatra de tsy tsara koa ny mihinana azy na de sakafo azo hohanina aza le izy mahasoa azy raha mamay loatra le izy no hohanitsika dia misy fiantraikany eo amin'ny vavony. Mila lanjalanjaina zany zay hafanana sakafo hohanina izay. Eo amin'ny fomba finanana sakafo ihany koa dia mila fitandremana isika. Ny vavonitsika dia ohatran'ny milina izy io ka misy fotoana iasany de mila fotoana izy ialana sasatra. Ny elanelan'ny sakafo anankiroa de tokony eo amin'ny adiny 9 ora eo zany. Ny antony ny fandevonantsika sakafo, fandevonan'ny vavony sakafo ny tena marina dia maharitra eo amin'ny adiny 1 hatramin'ny adiny 3 ao aorianany fisakafoanantsika. Mandritra andreo fotoana ireo zany de miasa foana ny vavony fa tsy hoe rehefa tsy mitsako ny vavantsika de mijanona koa ny vavony. Miasa foana izy mandritra ireo fotoana ireo. Rehefa misakafo isika de adiny 1 hatramin'ny adiny 3 eo no andevonan'ny vavony azy. De le adiny 3 ambiny zany mahatonga antsika iteny hoe adiny 9 de mba ialan'ny vavony sasatra. Ary ao aoriana zay de vonona indray ny vavony hiatrika ny sakafo manaraka. Raha izay ny jerena de tsy de tsara loatra zany ny mihinana anelanelam-potoana satria tsy manam-potoana ilana sasatra mihitsy ny vavony. Ny rano ihany koa sy ny sakafo de tsy tsara miaraka ao amin'ny vavony. Rehefa mandevona ny sakafo mantsy ny vavony dia misy tsiranoka avoakany ary io tsiranoka io dia misy tahany zany mba ahafahany mandevona tsara ny vavony. Raha vaovao tapidrano izy io de matsatso dia tsy mirindra tsara izay fandevonan'ny vavony ny sakafo zay de manjary ny vatan'ilay vavony mihitsy no miezaka mitsako an'ilay sakafo. Noho izany tsy tsara miaraka ao amin'ny vavony ny rano tsotra sy ny sakafo. Mariako eto fa ny ranom-boankazo de tsy tafiditra ao anatin'ilay hoe rano tsotra satria misy taharo voankazo izy iny de sakafo de azo hohanina ao anaty sakafo. Ny fisotroana rano zany raha ataotsika ny fotoana dia 30 minitra na atsasakadiny alohan'ny sakafoanana de efa tsy misotro rano intsony satria maharitra eo amin'ny atsasakadiny eo ny fipetrahan'ny rano ao anatin'ny vavony. Ary ny fisotroana rano indray ao aorianan'ny sakafo dia adiny 3 ao aorianan'ny sakafo no misotro rano. Ka ilay adiny 3 felan'ny vavony sasatra iny dia azo isotroana rano foana mandra-pahatonga ilay hoe atsasakadiny ao alohan'ny sakafo manaraka. Ary eo amin'izay firindran'ny sakafo zay ihany dia tsara raha voankazo na legioma manta no anombohana ny sakafo. Ireo manko dia sakafo malefaka, mora levonina ary ireo no anaovan'ny vavony ilay antsoina hoe échauffement zany raha ohatra hoe zay no anaovantsika azy haitsika izany. Andehaka ohatra anankiray mpanatalenta isika mpanao 100 metatra ohatra azakazaka io. Vao tonga izy de manala akanjo de tonga de lasa manao an'ilay azakazaka 100 metatra. Mazava ho azy fa mety hitranga amin'izay fotoana zay ny fivokonan'ny ozatra na le atsotsika hoe crampe. Mety hitranga amin'izay fotoana zay ny fatatahany ny ozatra iny ny nofotra zay atsotsika hoe déchirure. Fa mialohany anaovany an'izay io mpanao fanatanjahantena io de tsy maintsy manao ny antsoina hoe échauffement na fanafanam-batana. Tsara ho an'ny vavonitsika satria zay no anaovany an'io échauffement io dia ny voankazo no hanina melo indrindra na legioma manta zany toy ny salady, ny concombre sy ny sisa mba ahafahan'ny vavony manao an'izay échauffement zay de rehefa tonga le sakafo rehefa avy eo dia vavony efa vonona hiatrika ilay izy no misetra azy. Izay no tsara marihana zany eo amin'ny firindran'izay sakafo zay. Akoatra amin'ny sakafo nefa dia misy fiantraikany eo amin'ny vavony koa ny fiainantsika andavanandro. Ohatra anankiray ny fitebitebena
ny raritsaina ny tahotra ny ayay dia tena misy fitraikany mivatana amin'ny vavony ny atodo mantsy no mibaiko ny vavony eo amin'izay fandevonan-kanina zany noho izany dia mila filaminana ny saina mba hahafahany mandrindra izay asan'izay ary ny zavatra tsapa dia ny akamaroany olona marary vavony tatoato dia olona tratran'ny stress vokatry ny ayay momba n'izao fiainana izao misy fitraikany mivatana eo amin'ny fiasan'ny vavony izay ny firotorotona eo amin'ny fiainantsika andavanandro dia misy fitraikany eo amin'ny vavony satria tsy indraindray ary tsika fotoana voafetra no ahafahantsika misakafo dia hoaninaingana ilay sakafo ny ao am-bava mbola tsy voatelina ny am'sotra efa molotra dia ohatr'izay foana dia tsy mahazo aina mihitsy tsika eo am-pisakafoanana noho izany a mila filaminana aloha ny fiainana andavanandro ny olana misy foana ny ahiasy tebiteby fa harindra tsy hiainana mandavataona izy ireny a fa harindra arak'izay azo atao mandritra ny fotoana isakafoanana koa dia mila filaminatsaina isika ny eo amin'ny fisakafoanana tsy tsara ny fifamaliana eo mantsy mivory mpenakavy dia ararotiny eo daholo ny rehetrarehetra fa ny fifamaliana zany a dia tsy tsara eo amin'iny fotoana fisakafoanana iny mazava ho azy fa tsy fotoana ibedesana ny zaza na ny ankizy iny fotoana iny a fa aleo milamina tsara rehefa misakafo a fa tena misy fitraikany betsaka eo amin'ny vavony a izay sakafo zay mitsako tsara mitsako miadana ary mitsako mandra-papotipotika an'ilay sakafo ao am-bava adidiny nify ny manapotika ny sakafo a fa tsy adidiny vavony noho izany tokony ho totosa ao am-bava zay a alohan'ny atongavany sakafo any amin'ny vavony rehefa misakafo ihany koa ao atokantrano dia tsy tsara ny mijery zavatra ohatra hoe mijery tele tsika dia sary mihetsika mampatahotra sary mihetsika korotana ady be mikorotana any ao sary mihetsika misy olana be ka na ianao mijery keo aza lasa mitaitaina tratran'le izy fa raha hoe tsy maintsy ijery ihany a dia zavatra milamina mahafalifaly mampilamitsaina no atao a fa ny tsara dia tsy mijery ary a fa miresaka ampifaliana ampitiavana misangisangy ny mpianakavy a mandritra n'izay fotoana sakafo zay a dia mirindra tsara ny fomba fisakafoanantsika raha ataondray mijery zany dia ilaina ny mikajy ny vavony ilaina ny mifantina ny sakafo hiditra ao anaty vavony tandremana tsara ny fotoana sy ny endrika ireo sakafo ireo rehefa hiditra ao amin'ny vavony ary kajiana tsara ny toe-batana mba ho vatana tony ho vatana mirana ho vatana tsy ao anatin'ny tebiteby a no mandray zany sakafo izany ary sakafo hohanina ara-potoana ohatra amin'ny enina ianao misakafo maraina dia izao mba manodidina ny amin'ny enina foana ny sakafo maraina mba hahafahany vavony miomana hahafahany saina miomana ary zay no mampirindra ilay antsoina hoe famataranandro voajanahary ao anatintsika rehefa miovaova be io sakafo io dia mikorotana amin'ny fisakafoanana satria tsy voarindra ntsony ilay famataranandro voajanahary ka hahafahany vavony miomana hahafahany atodoa miomana noho izany a dia tsarako raha amin'ny fotoana mirindra amin'ny fotoana tsy mihetsika ny sakafoanantsika ohatra hoe amin'ny enina ny maraina amin'ny 12 ny atoandro ary amin'ny enina io ihany koa ny hariva ezaka atao reo a fa tsy midika akory zany vao mipaika any amin'ny enina dia aiza le sakafo fa mety hoe latsaka 10 minitra mihoatra kely 10 minitra tsy maninona fa raha dia tara adiny-droa na ohatran'izany isaky ny misakafo tsika mandroso adiny-droa indray na manaraka dia ohatray dia mikorotana ilay toe-batantsika mino fa nazahoantsika fahalalana amin'ny fikajiana ny vavontsika ny dinidinika izay ny fanaovantsika teto a ary ny firariako a andraisantsika fanapahan-kevitra mba hananatsika vavony mirindra sy milamina hananatsika toe-batana tsara rehefa mirindra zay asan'ny vavony zay dia mirindra avokoa ny asan'ny taova rehetra satria azo ny ara-dalàna ireo taharo sy ireo sakafo ilainy anaovany ny fikoloana dia mametraka ny veloma mandram-piaona indray a ary manantena mbola eona aminao a amin'ny manaraka makasitraka tompo
izao ndao itinuasuana Ndray miarahaba atsika ny atokantrano any amin'izao takarivo izao ary dibo-kafaliana mihitsy ny fo tafaraka aminareo indray hideran'Andriamanitra isika hanome voninahitra azy hankalaza azy ary indrindrindrindra handray torohevitra avy amin'ny alalan'ireo hira maro izay iarahantsika amin'ireo korala nasaina amin'ity takarivo ity. Tena vaovao indray ny andro iarahantsika satria korala vaovao sy gropy anankiray vaovao miaraka amintsika amin'ity androany ity. Ny korala adventiste Philadelphie no miaraka amintsika amin'ity androany ity. Ny korala Akony Feno Manuela no miaraka amintsika amin'ity androany ity. Ary ny gropy Maraina Fanantenana no miaraka amintsika iderin'Andriamanitra amin'ity androany ity. Efa dodina angamby ianareo hiaino sy handreny feo mangan'ireo korala ireo. Handre ihany koa ny torohevitra avy amin'ny tononkirana izy ireo ho fideratsika an'Andriamanitra sy angalatsika lesona. Mialony zavatra rehetra nefa dia andeha isika handraindray ny tenin'Andriamanitra ka hamaky izay voasoratra ao amin'ny Salamo 5:7. Salamo 5:7 azafady tompoko ka ny 1:1 novaka itsika hatramin'ny 1:9. Amin'ny anaran'i Jesosy no makitsika izany teny izany. Avia, aoka isika hiobo ho an'i Jehovah, aoka isika hanao feo fifaliana ho an'ny vatolahy amin'ny famonjenantsika. Aoka keo anatrehany amin'ny fiderana isika, aoka hanao feo fifaliana ho azy amin'ny firana isika. Fa Andriamanitra lehibe Jehovah ary mpanjaka lehibe ambony Andriamanitra rehetra izy. Andriamanitra lehibe Jehovah, lehibe ka tokony ho deraina izany Jehovah Andriamantsika izany. Andeha ary
hiaraka amin'ny choral adventiste Philadelphie isika am'ireo hira zay fa nomaniny hideran'Andriamanitra miaraka amintsika. Dawary. Maneranizao tontolo rehetr'izao Jesosy ny fahalebiazanao miposakisanandro ny masomandro milaza fampamorony anao mahita isika eo amin'ny fiainana ny asany mpamorona amin'ny filona dia matoky azy Andriamanitra mahery Jesosy tena matolotro anao Jesosy tena hoanerinao mpanafaka tena no ny fitiavanao lehibe mpamonjy tam'ratsy anao lehibe mato sy mandrakiza zao tontolo zao miankoka aminao tsy misy anarana fanohy anao Jesosy voninahitra ho anao lery maro ireo milaza fa tsisy anao ritompo mpanjakanay ankehitriny izao dia voaporofo fa ianao no feny voay tsy misy andriamanitra ohatranao izay mpamorona ny zava-dehibe omeny antsika ny fiainam-baovao tsara indrindra na mino tena matolotro anao Jesosy tena hoanerinao mpanafaka tena no ny fitiavanao lehibe mpamonjy tam'ratsy anao lehibe matoky sy mandrakiza zao tontolo zao miankoka aminao tsy misy anarana fanohy anao Jesosy voninahitra ho anao lery tenana tena matolotro anao Jesosy tena hoanerinao mpanafaka tena no ny fitiavanao lehibe mpamonjy tam'ratsy anao lehibe matoky sy mandrakiza zao tontolo zao miankoka aminao tsy misy anarana fanohy anao Jesosy voninahitra ho anao lery tenana
mamonjy zay nanasana na de sarotra sy mafy zaony fiainana ankehitriny tena kaiky Jesosy Kristy hoavindra ahitany Jesosy amikely lehibe ny fetrompetra no anakoa kore zany ny feony miantsoana avizay no tainilakio manovany fanjaka no anare Jesosy Kristy no nianganana manakazy laiso izy mba ho tomponao mizay azavelany fahotana nangenzany fiainana Jesosy lery no fanantena mana indro faho fifaliana no ameno ny fona na mialy ambirona mifamonjenana zao indrindra luramety manatonana hoazy ankehitriny tena kaiky Jesosy Kristy hoavindra ahitany Jesosy amikely lehibe ny fetrompetra no anakoa kore zany ny feony miantsoana avizay no tainirakio mandovany fanjaka no anare ahitany Jesosy amikely lehibe ny fetrompetra no anakoa kore zany ny feony miantsoana avizay no tainirakio manovany fanjaka ho anare misaotra ny korala kafy isika ny amin'izany ira fiderana zay nataon'izy ireo izany ary zava-dehibe tokoa ny andraisantsika ny torohevitra zay nomeny tao anatin'izany tononkely zany zao indray dia andray ny ako ny feony Manuel isika avy ao amin'ny fiangonana adventista Ambomirary ampanotokana fiangonana adventista ampanotokana no misy ny korala ako ny feony Manuel mialohan'ny andraisan'izy ireo sanaovan'izy ireo ny anjara zay efa nomaniny mba hideran'Andriamanitra miaraka amintsika amin'ny takarivo ity dia andeha indray sika hamaky ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny salamo fahazato ka ny andimy fahadimy dia misy izao teny izao fakitsika amin'ny anaran'i Jesosy fa tsara Jehova mandrakizay mifamindram-pony
ary miatra amin'ny taranaka fara mandimby ny fahamarinany. Ry havana, tsy hoe lehibe fotsiny Jehova ka tokony ho deraina, fa mbola tsara koa izy, tsara tsy arak'izay eritreretintsika kory aza, tsy takatry ny saintsika mihitsy ny fahatsarany. Ary na ny fiainanao manokana aza dia mety atsapahanao, fa tena tsara eo Andriamanitra izay tomponao io, tsara eo Andriamanitra izay iankofantsika io, ary tsara amintsika eo Andriamanitra izay nifidy antsika io. Koa mbola toetra anankiray koa tokony hidarantsika an'Andriamanitra izany fahatsarany izany. Andeha ary isika hiderin'Andriamanitra ao amin'ny fahatsarany miaraka amin'ny korala ako ny feon'ny Manuela avy amin'ny fiangonana Adventista Ampatokana. Tahoary. Sarana
sosio tembola miorina trany satria anano milaza fa hoe handeaka hoavitray hoavianao ka andray anay hoany andany zany namboarinao mba hoanay hoany zay manantena ny fiavianao le Jesosy ny fanatenanay Jesosio miorina mafy ny fanatenanay Jesosio hoanaminao zay nitokizay nomena hoairy Jesosy finikio mafitsy very satria anano milaza fa hoe handeaka hoavitray hoavianao ka handray anay hoany andany zany namboarinao mba hoanay hoany zay manantena ny fiavianao le Jesosy hoavianao Jesosy tsy hoela intsony hoavianao Jesosy hoanaminao zay hoavianao Jesosy tsy hoela intsony hoavianao Jesosy hoanaminao zay
isaorantsika ny akony feony Emmanuel avy amin'ny fiangonana adventiste tampanitokana niaraka tamintsika ny derin'Andriamanitra tamin'ity takariva ity. Ira zay tena mandona ny fotoko ary manetsika ny saina mampana hidera an'Andriamanitra. Amin'ity takariva ity de mbola manana groupe anankiray koa sika hiaraka amintsika de ny groupe maraina fanantenana. Izany groupe maraina fanantenana zany dia misy mpihira efatra mianada ary hiaraka amintsika izy ireo mba hiderin'Andriamanitra ary hanome voninahitra azy amin'ny alalan'ny talentan'izy ireo. Alohan'ny hidirin'izy ireo ary manasan'izy ireo hiditra avy hatrany dia andeha hovakitsika ny ao amin'ny Isaia. Isaia toko fahenina ka ny andininy faharoa sy fahatelo dia misy izao teny izao ary hovakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Isaia toko fahenina ka ny andininy faharoa sy fahatelo. Ny anaran'i Jesosy. Nisy serafim manitsangana teo amboniny, samy nanana elatra eninavy, ny roa nanarona ny tavany, ny roa nanarona ny tongony, ary ny roa nanodinany. Ary nanandratra ny feony izy ka nifamaly hoe masina, masina, masina Jehova tompony maro, endrika ny voninahiny ny tany rehetra. Ry havana, tsy vitany hoe lehibe Jehova ka tokony viraina. Tsy vitany hoe masina ihany koa Jehova ka tokony ho asandratra ny voninahiny. Fa tsara koa Jehova araka ny lasaina teo. Lehibe Jehova, tsara Jehova, ary mbola masina koa Jehova. Isaia dia nahita fahitana izany fahamasinan'i Jehova zany zay ny anjely no nanandratra ny feony ny famaly ka nilaza ny fahamasinany. Koa tokony hoideratsika an'Andriamanitra ihany koa zany ny fahamasinany satria toetrany izany ary tokony hanandratatsika ny voninahitra. Izany fahamasinan'Andriamanitra zany de tsy ho takatry ny saitsika zay voafetra ihany, fa mila ny mandraka zay mitsika
ahafantaratsika ny famatsianan'i Jehova koa dienety dia andao hidera azy noho izany famatsinany zany. Andeha arsika hiaraka amin'ny groupe maraina fanantenana anantanterana izy ireo ny anjara hirany. Tawari. Ciao, oh mamelani lukai tumpuo, raidera no sahai. Malutumuru chayani kyu, bana umelukare izahai. Kami talaure ninja funa, iretu zanjina. Ambari zahai, ombati uvi wana, eni ambari tefe utunga, banana chana. Oh ambari zahai, ombati uvi wana, eni ambari tefe utunga, banana chana. Yani kyu pana umelukare izahai kami talaure ni jafuna iretu zanjina. Oh ambari zahai ombati uvi wana eni ambari tefe utunga banana chana. Ambari zahai, ombati uvi wana, eni ambari tefe utunga, banana chana. Oh ambari zahai, ombati uvi wana, eni ambari tefe utunga, banana chana. Sarau nanati adi sarucha ifiaina kueti fuori Natal kutewana triano Antoni mampi jurai anchamizau tupo ampaherezo anoniasana. Afuvonya mpuni tukuza hai liuna tanura tutihanja
miarina atrany satria anao mpiandry de manitsy ny ondrina voalina taoko teo anaseanao antony mampitsoray atramizao tombo ampaherezo anao ny asana tena zanakotry afovony ambony toko zahay liona tanora totehandrapakanay ny fahavalonay sofate ianao ilay piandry tsara sady piaro anay tompono sady banefa ny finoanay tena zanakotry afovony ambony toko zahay liona tanora totehandrapakanay ny fahavalonay sofate ianao ilay piandry tsara sady piaro anay tompono sady banefa ny finoanay sofate ianao ilay piandry tsara sady piaro anay tompono sady banefa ny finoanay zao fotony zao nora tsara indrindra ifankatiavantsika ho amin'ny Kristy ka haneo indray fiainana mirindra sy atsapana fa iray sikety ifiraisam-po no akambao aseho ho hita sy ho reny izao rehetr'izao fa Kristy tompo no nampiray antsika mandrakizahay kizay mpanompo sy maintsy mampiseho fa tena iray sesosio bahazony re hoatramy farany toko sao fifankatiavana izao ovoninay trahoane ny asiarahanay manao ho tena famitana ny afatra ny asagny devoly nampisy tokotoko hatramizay nikasany anin sy tena nanangoly ka nampisaraka sy nampifandray ny firaisampo no akambao aseho ho hita sy ho reny izao rehetr'izao fa Kristy tompo no nampiray antsika mandraky
hatramy farany tokoa sao fifankatiavana izao ovoninaitrahoane ny asiaranay manao ho tena famitana ny afatra se sosio mba hazony re hatramy farany tokoa sao fifankatiavana izao ovoninaitrahoane ny asiaranay manao ho tena famitana ny afatra ho tena famitana ny afatra ho tena famitana ny afatra tafaraketo tsika andray ny fampahirezana avy amin'ny tenin'Andriamanitra hitondra fanantenana hitondra fifaliana ary indrindrindrindra hitondra famonjena ho antsika tsirairay avy amin'izao fotoana farany tantarany tany zao amin'izao teboka farany izay tsy maintsy hofaranana eo amin'ny tantarany tany izao dia manome zavatra lehibe anankiroa Andriamanitra lehibe anankiroa ho antsika tsirairay avy ny voalohany indrindra dia ongotan'Andriamanitra ny fovato ary omeny fonofo isika ongotany avy any amin'ny tany ny fahavalo avy any amin'ny tany ny fahotana isika Andriamanitra no manome toky fahanomehany zany toe-javatra izany zay ny voalohany ary ny faharoa dia izao ampodian'Andriamanitra ho any amin'ny tany indray averiny ho any amin'ilay toerana zay efa namboariny zay efa nokasainy honenana ampahasambarana mandrakizay ireo zanany ireo zany no tena fiovam-pomarina zany no tena filazantsara marina zay tian'Andriamanitra mba hiainako sy hiainanao amin'izao fotoana farany tantarany tany zao manao antso amintsika ry namana malala manao antso amintsika ny tompo amin'ny ity fionantsika ity ny atonga antsika hanolotra ny fiainantsika isan'andro ho an'Andriamanitra Andriamanitra no manao ny dingana voalohany amonjena antsika ny anjarantsika zany dia izao manaiky ny fanasan'Andriamanitra manaiky ny antson'Andriamanitra manolotra ny fiainantsika mba ho tapahan'Andriamanitra sy ho fehezin'Andriamanitra dia ho tanteraka amintsika ilay zavatra roa lehibe teo dia ny hanana ny fo vaovao handray ny fo vaovao ary ny faharoa dia izao hiverina hitododo ho any amin'ilay tany izay no manin'Andriamanitra ho an'ny zanany tany zay no manin'Andriamanitra ho an'ny vahoakany ho tanteraka aminao zany afatra izany ary ny tompo hiasa manokana eo amin'ny fiainanao hivavaka isika tompo tsara indrindra ny an-danitro misaotranao lehibe zahay amin'ity fionana mahafinaritra ity nomenao teny fikasana lehibe dia enao anome fonofo anay ongotanao aty anatinay ny fovato fon'ny fahotana fon'ny faharatsiana fon'ny fifankahalana fon'ny fitiavantena fon'ny friariana sy ny fideraderana izay tsy nambolenao avokoa zany Andriamanitra manome teny fikasana ianao fa anongotra ireny eo amin'ny fiainanay ary dia anome fo vaovao fon'ny fitiavana fon'ny famonjena fon'ny fifampieverana fon'ny olona misokatra ho any an-danitra ny toetra tsara ny finoana rehetra dia omenao anay Andriamanitra ataovy zany fa voninan'olotra ny fiainanay ho anao zay tompo ty eo
ianao ny koa efa manome toky fa ampody anay ho any amin'ny tany zay efa neniananao tamin'ny razana efa iny dia ilay tany tondra dronono sy tantely tsy nomenao ny zanak'israely sy ny firenena joda ihany zany fa omenao ny vahoakanao amin'izao fotoana farany amin'ny tantaran'ny tany izao zany no filazantsara omeo fofeno fitiavana andray ny filazantsara izay ka iaina amin'ny filazantsara da io ny manaraka rehetra izao fandakana izao arovy ny fiainan'izy ireo ahita fifaliana ahita famonjena ahita fanasitranana ahita fanantenana izy ireo amin'ny lalan'izao fandaharana izao tononoko ny vavaka amin'ny anaran'i jesosy kristy tompo amen